tamin'ny 7 janoary lasa teo ny talejenerali nitahirim-bola mpanjakana nanao valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety tao amin'ny trano fivoriany ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ho fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny bon de trésor fiary. Anisan'ny fanampy mapetraka ny tahirim-bola mpanjakana nandritra izay 5 taona lasa izay moa ny manakaiky misitraka ary manatsara trano ny tolotra omena azy ireo. Tolotra vaovao arosony tahirim-bola mpanjakana ho an'ny misitraka rehetra tsy hanavahana nizana ny bon de trésor fiary na teratany na vahiny na olon-tsotra na orinasa na fikambanana. Ray tapitrisa ariary mipetra-bola farana ambany arotsaka aty amin'ny tahirim-bola mpanjakana ary mandritry ny ray na roa na 3 taona ny faharetany amin'ny tahajana bola tsy manatsahala. Santatra mbavarahany ihany ny valan-dresaka nataon'ny tale jeneraly tamin'ny herinandro voalohan'ny volana janoary fa ny manetsabe dia nantotosaina ny tany amin'ny renivohim-paritany. Ny zarazara isaky ny toerana ny tompona andraikitra. Ny herinandro 12 janoary nanaovana ny fampahafantarana tany Toliara sy Mahajanga. Ny herinandro 19 janoary kosa ny tany Tomasina sy Antsiranana ary ny herinandro 19 janoary ny any Fianaratsoa. Feno dia feno fandaharam-potoanan'ireo tompona andraikitra natomboka tamin'ny fionana tamin'ireo manam-pahefana tany an-toerana, ny teo tamin'ny fionana amin'ny fivondronan'ny mpandraraha, tamin'ny fitsidihan'ireo banky sy ireo fikambanan'ny mpampindram-bola madinika, tamin'ny famelabelarana ny aina aman-jery ary nofararana tamin'ny varavarana misokatra tao amin'ny trésorerie générale. Maro dia maro ireo liana tamin'ny tolotra, porofon'izany ny amaroan'ny fanontaniana nandritra ireo famelabelarana samihafa. No mafisy ny tompona andraikitra ny bon de trésor fiary fa azo antoka tanteraka ny fandrotsam-bola aty amin'ny fanjakana. Bon de trésor par adjudication pour terme latsaky ny an fa ny trésor public ny safidy kosa ho amin'ny petra-bola 1 an 2 ans 3 ans ho amin'ity bon de trésor fiary ity. Bon de trésor fiary dia kelelo ho fikajina harena ho an'ny rehetra milonany rehetra satria natao pour 1 million d'ariary ny plancher ary dia natao tao tsy manatsara. Raha amin'ny financement dia 9%, 9,10% ny cotisation en 1 an ho an'ny 2 ans dia 9,80% ary ny ho an'ny 3 ans kosa dia 10,70%. Marina fa mety misy ny IRCM izay voalaza amin'ny lalàna ny compte général des impôts 20% araina ny échéance fa na izany ary ny trésor public dia samy latsa tsy manatsara ny bon de trésor satria mihoatra ny taux d'inflation ny taux de rendement réel ho amin'izay. Raha totosan'ny fampahafantarana tany amin'ny renivohim-paritany dia ny fampitoana teto Antananarivo indray ny tompona andraikitra ny bon de trésor fiary sy ireo mpisitraka nanao fampahafantarana fahobe ho an'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ny vola 20 janoary tao amin'ny kianjan'ny ministera ary ny 4 febroary tao amin'ny trano malalaka ny chambre de commerce et de l'industrie d'Antananarivo ho an'ireo rehetra mila fanampanazavana. Nodibety ny rano natsakaina satria maro ireo olona nanantona ny tahirim-bola mpanjakana tamin'ny fotoana voalohany ny sokafan'ny filazan'ny bon de trésor fiary izay mitedina 5,000 reala tapitrisa ariary. Koa manentana antsika rehetra handray anjara mipetra-bola fiary. Vola tsara kajy, mahatsara fihavanana.